betsaka zay négociation tao anaty 5 taona zay fa ataotsika totoafo tsy maintsy mitaky fiverena président Marc Ravalomanana isika fa zay tolomana tao anaty 5 taona zay tsy naneketsika fanonganam-panjakana misy teto zay tarindra Joel sy ny ekipany ka na iza manao tetika hafa na iza mitazona zavatra zay tazominy isika tsy maintsy manao totoafo ho an'ny filoha era-jonary mampianina fa tsy maintsy averina oeto ilay président république taloha zay nesorina tamin'ny toerany dia amizay matao Marc Ravalomanana tsy azo ekena ny zavatra hafa ankoatran'izay tsisy mahalala zay tsy fampiresahanareo amin'ny raha lahatany mandainga zay olona miteny na eo akaiky ny président Marc Ravalomanana ara na eo akaiky ny président era-jonary mampianina mandainga no miteny hoe zao fampiresahana izy amin'ny raha laha tsisy mahalala fa tsy fahalalana azy araka ny teniny ranavavy eto zay nanaovanay totoafo azy satria efa enim-bolana tao ary efa ho 7 volana ara satria tamin'ny tandalana no eto zay tenen'ny président république tamin'ny tandalana Madagasikara tany manana fanjakana ka raha tany misy fanjakana marina raha tany manana tandalana marina fampiaraho any lelanana eny tsy zavatra hafa nefa tanterana fotsiny lalàna dia zay ny zavatra mety ary mampandroso aingana ny Madagasikara betsaka ny zavatra azo tenenneto mba niaino radio satria nantsony namana mba eno le 97 moa isa radio antsiva moa igny satria niteny le mpanao gazety tao atao magro tao no misy ny kabary hoe tsy ilaina ny passeport président Marc Ravalomanana dia niantso gona niteny mafy gona dia mba averenao zany kabary zany mba eno fa zaho anisan'ny mpitarika ao fa izy teny hoe za gona ty fa fantatra ny teniny dia farany naveriny le kabary dia kabary ny fano tamin'ny 25 juin alohan'ny 26 so ihany ara fa naveriny le mpanao gazety tamin'ny voalohany le kabary fa le mandray atendro zay no ratsy mazava le fanazavana tao amin'ny radio hoe nomenareo invitation izy dia fitahanareo reny efa avy eo nangataka taratasy izy hoe mba azo taratasy azoany miainga mankatia Madagasikara na mbola tsy tonga ara ny passeportny nefa narirerire tao talohany 26 juin tamin'ny invitation nomeny président era-jonary mampianina na tsisy passeport ara président afaka nanome taratasy any dia lasa raha ohatra ka nanome président hery fa miankina taminy no tsy nahatongavany taty zay le kabary dia nisongirony natao tsoa ihany fa nenonatra farany dia tamin'izay fotoana zay nisy an'izay fa ilaina ny passeport ary nisy niteny farany koa le mpanao gazety tsy fantako na pomba na tsy pomba mety nitelefony azy le rangaha hoe zaho iteny amin'ny président Marc Ravalomanana dia niteny le rangaha rehefa avy eo hoe ity 33 farany nefa fa farany le teo a dia niteny izy président Marc Ravalomanana zany sazina nisy tribunal tany Afrika Atsimo tany confisquena tany passeportny enao ve adala passeport anakiroa ana ty Antananarivo aty ka confisquena taiza koa dia misy olona miteniteny foana ao anatin'io radio io hoe nandositra ne izy e niala teto Madagasikara ko tsy vanina mody azy eto ko tsy ala teto izy frantsay no ampamono azy eto dia tsy ala eto izy miala 1,200 taon'ny kapisaty reny tsy fantatra na nifokaina daholo fa nandindy taiza koa tsy miaramila mandindy hoe nanonga-panjakana ka tsy maintsy miala teto izy fa raha namana ane président ny garde-corps ny teny avoloa teny lehilahy zay niakatra teny fa no tsy fitiavan-draha latsaka dia niala moramora izy dia io ary izy le mpanao gazety efa farany teny miankina amin'ny filoha era-jonary mampianina ihany miankina amin'ny marina ary misy telefony ary teo raha azonao marina 53% inona natahoranao za mahalala fanamboarina teny Andraharo ny biletena halany azy raha voake dolo ny marina dia ho sahirany eo izy
Navoarina tao Andrahary fa tsy biletin avy tany Afrika Atsimo zany. Na ny tampon namboarina tao dia nasiana tampon. Mba mitsangana eto atala Beatrice fa efa anatika aminao Manuela. Tsara vaika zany. Fa zahay tsy tia korontana. Zahay manaiky hoe rehefa io napetranareo dia zay. Nisy fitiavanay korontana. Ny fitiavanay filaminana mba hampandroso Madagasikara fa latsaka lalina loatra tao anatin'ny krizy. Zay no anekena hoe ianao président eo dia mba tanteraho izay zavatra tao rehetra fa reraka ny malagasy. Aza reraka mampiady na miady ampanao gazety président. Ratsy ane miady ampanao gazety. Fa hitanao hoe ny tanjony rehefa farany. Fa isika zavatra ataotsika dia tsotra ihany zavatra takinay. Zahay tsy manonga-panjakana. Zahay tsy hanao inona fa zavatra telo ihany ane tsotra. Molotra mivoaka molotra misokatra ihany. Tsisy taratasy, tsisy sonia, tsisy ina fa miteny hoe miverina président Marc Ravalomanana amin'ny larobia, miverina izy. Mivoaka ny gadra politika amin'ny lakamisy, mivoaka ny gadra politika. Misokatra ny radio MBS sy amin'ny lahady dia misokatra. Tsisy taratasy zany. Mitovy amin'ny nataon'ny Rajoelina. Rajoelina tsy nianatra iny ary nanao nianatra fa tsy navita lavitra azafady. Navita nametina voninahzo tao Mahamasina dia mivoaka nareo ny Tsiafa dia napetraka tery amin'ny hôtely RN7. Enao manana maîtrise amin'ny finance et comptabilité, diplôme DEA en finance et comptabilité. Dia ho resy anankiray teo aloha ve aza matahotra minoro fotsiny ihany fa tsisy malagasy anongana anao zany eo. Tsisy zany. Fa raha nisy zany fa vita fa ela. Mbola niozigozona eny ara mbola fa ela. Fa antsoavo ihany no apetraka eto. Raha tiana nisy ny filaminana marina, fitazomana ny fitondrana tsisy raorao, ny fiverenan'ny président Marc Ravalomanana tanindrazana ihany zay ny fanafody tsara indrindra. Zay tsy fanafody tsara indrindra izay. Tsy mitady zavatra hafa. Na iverina ny ivela ny njatona na rivony ara. Fa raha mbola tsy tanteraka ao ny lalàna nipetraka teto, saka ny atongava ny mpandraraha rehetra. Ary mena sosikevitra ihany, aza vonoana ny mpandraraha malagasy. Tany am-piangonana aho maly dia betsaka ny resaka tamiko. Misy mpandraraha ny resaka amiko dia gaga. Zay Manuela efitra kely ray io zay mpadoavina 2 milliards taxe. Tsy manam-bola ny fanjakana dia atao tery vaimata ny malagasy. Ahoana zany e? Ny any amin'ny mpanao ehitra mihitsy nitaky 2 milliards. Miaraka amin'ny sazy ony. Ny sasany 160 millions d'ariary mane BDP. Dia gaga mijery azy azy. Fa inona marina zavatra misy. Ary efa manasazy, sazy io daolo. Zany tsy miaro amin'ny amady a. Tsy miaro amin'ny amady fa nenjeny izy tamin'izany 100 millions de dollars zany nandray risoriso iny. Rehefa enjenao amady, rehefa enjenao ministry fampianarana taloha gatra ny dafiny. Ao ny kroma ao ny diran-doza. Dia ho hita ao raha ho tsarainareo koa ny kroma tao. Ny tantanany kroma. Betsaka ny zavatra tsy manjary eto. Ary mila mahay tsara mpitondra sao hivadika zavatra hafa ny hafarany. Fa efa diso dia samy diso daholo. Fa sao ity atao dia ity tsy atao. Ary afatra koa ho an'ny rameny tsara. Ny mpitazona ny gendarme any am-pirenena amin'izao fotoan'izao General Paz. Aza simbana ny tanora relève ny gendarme. Fa misy tanora relève ny gendarme ny gadrainareo amin'izao fotoan'izao. Avy any Tamatave. Fantako zao tsy miaro azy hoe avy any Filiara izy, avy any Filiara tsara Boikely. Mahay zany. Me relève Sacré-Cœur atao zany. Resaka raha basy tany Tamatave. Izy commandant port ao.
lehibe anao ve no miantso telefôny anao dia tsy anatanteraka ianao. Raha président ery ve miantso telefôny anao hoe zao no atao dia tsy anatanteraka ianao. Fa le boekely misy lehibe miantso azy hoe ity karakarao ino moa le mpanapatra entana reny transit dia nanao le boekely dy tsy mahafantatra hoe ity dia karakarany tena velany any. Ary efa tonga ay le basy le tomobile misy basy dia le boekely nasika iza tompony ty savay any am-piangonana tarainan'olona zany nanapaka fihinana zareo le boekely dia aza manao an'izany e. Raha izy tao anatin'io nivoaka io tomobile misy basy io satria izy tompony andraikitra ao tsy hitanareo navoany an'io. Ary misy lombony général tambony commandant ambony ny telefôny azy la soena mpanao ny fa le général koa tsy mahalala hoe fa zany any angamba se tsy tavoany fa tokony ivelona reny tompony basy reny nambosotra any ivelany. Fa aza simbaina ny zazakely aza simbaina ateorina zay vosamborinao dia na ny tribunal aragaga mitaraina ny tribunal tsy tesa amizao fa avy amizareo any ambony any telefôny eo tsy mety zany tsy mety. Mba ataova amin'ny fahitsina mba ataova amin'ny tena marina zavatra misy marina fa aza simbaina ny relèvenareo zay tena manam-pahaizana mbola tanora kely fa milaza bokotra telo sa efatra tsy mety zany. Fa iny moa atsika amin'ny manam-pahaizana iny manam-panahy fa zay tena nanao azy marina ny tena gizano any io koa moa ratsy ihany io. Rehefa anao manao zavatra tsara tena miany esoroza lato amin'ny toerana satria manapaka fihinanana firy zay miliara tamin'ny bois de rose zay fa ny olona lohany mpanao azy tsy hitanao gaga firy fa le mpanapaka azy mitany 25 000 35 000 reny zay ny gadraina reny chauffeur-na tomobile mitonga azy zay ny gadraina fa le mpanondrana bois de rose zay fantatrareo tsara mandray miliara amin'io conteneur be dia be io tsy hita zay fanaovana azy fa zay madinika eny any no atao ka afatra no atao rehefa atao fahamarinana dia apetraho amin'ny fahamarinana antany saiko eto sanandro tohitako foana nitaraina ny ministre ny angofo tao amin'ny assemblée 155 milliards d'ariary no vola tadiaviny jirama ampiodina azy tsara fa tsy hita dia vateny tsotra nomeko vidina bois de rose tratra tany Sina sataizy iny 146 milliards d'ariary alaiko hoe alaiko dia mpandohanao ny jirama amizay ny olona tsy sahinana ko iny bois de rose tratrany koe amin'ny firenena ray a hoe 146 milliards d'ariary vidin'le 3000 tonnes iny ka rehefa 155 milliards d'ariary tadiavy jirama alaiko vidina bois de rose iny dia mpandehanao jirama amizay mihena ny vidiny fa tsy hita le vidina bois de rose dia ny madinika ihany za ihany kozatanareo sanandro eto misy bois de rose tratra ry e misy bois de rose tratra ry e tsy hita. Rehefa tsaraina ny mpitondra tamin'ny tetezamita tsara ao daholo asa amin'ny rajoelna nankaiza 100 millions de dollars nanaovana vita ny esolala moa iny fa za ministry fampianarana teo aloha ny tsaraina za tsy miaro azy a reny nanongana ry ravano reny nataonao ihany verina aminao aza ny vidina fahasahoana 24 millions de dollars tsy hita tsara ao daholo iza ny vatra tany teto Antananarivo iny bypass moa lery miala ny avy loatra any Ambomanga kely iny tadiavy daholo iza no ny vatra an'ireny amizay mangarahara marina ny fitantanana amizay madio marina ny repoblika fahaefatra fa rehefa tsy atao an'izay io vao repoblika fahadimy fa tsy hoe enjena ihany sasany kely mbola madinika ty zao misy vamongadio ihany manototra tany any amin'ny 5e arrondissement angamba iny misy manototra tany any any amizao fa raha ny mba manana tany kely tanimbary totorany mahasazy eo anao ka itsika antsoavo any filom-pirenena ary ampitay koa prime ministre mba tsy tenenan'olona anao
arovako ihany ataoko safamoron-dava soa azonao soa mba tsy volanan'olo anao sanandro lafa mandeha ka mandeha moron-dava lava lafa manao raha ka atao moron-dava any hanokatry raha moron-dava avao tsy amoron-dava any Madagasikara manontolo fa atao voatoerakafa koa fitiavananao itilenako an'izay fa manjary enjen'olo anao rehefa avy eo hoe tsy midina izy raha tsy any amin'ny taniny fa mba dikodilona izy mba tsy enjen'olo anareo mba manao ihany ane président ery fa izy tsy miteny amboariny pavé tsara ry amin'ny tanàna amy ary tsara zany aza atao pavé fa atao goudron tsara président république anao dia aza atao pavé amboariny tsara amle avaradrano ry ary za miteny aminy ataovy goudron tsara taredaony ananelakelany avaradrano iny tsara zany fa mba hitaro hafa koa rehefa avy eo satra ny fandehan-javatra amin'izao fotoana zao io na mikabary aiza na mikabary aiza hoe amboariko ty lalany ty amboariko ty zavatra ty ary za mahita hoe mamono afo eo président mamono afo izy rehefa mandeha fa satra ny fitantanana miala ny krizy raha tsisy zavatra milamina tsara satra ny fitantanana miala ny krizy raha miatsara velatsy raha fiatsara velatsy no apetraka no entiny mpitondra tsisy zavatra vany mety tsisy zavatra vany mety aza atao fiatsaram-belatsy fa rehefa miara-miasa dia miara-miasa rehefa miady dia miady fa tsy miara-miasa dia kibay antelika ihany miara-miasa tsika fa ianao fa tsy ampidiroka aty Madagasikara betsaka ny zavatra na aza miandrandra hoe andeha any États-Unis zany hoe misy fivoriana some amin'ny sisy oza efa tsy diso ahy fa matony amerikanina ny tena niny prakdaran zay ny fitsipoka aran'zareo zay zay miazay ty lalana tao andianana raha te hiara-iasa aminay marina mba tsy ho sahirana rehefa avy eo fa hafa ny fitsipoky ny frantsay ny fitsipoky ny frantsay ampiadinsika samy malagasy iry avery dia miadianareo zany zavatra atao frantsay zany ny azo-doza daholo manaongana ny président reny Kadhafi maty zao Sarkozy zao atao ankety koa sahirana daholo tahaka zay tsy nanenjika ny lerangata ao Madagasikara iny any ka tsika tonga foana isika tsy miemotra izany isika tsy mijanona izany ninonina zava-misy any amin'ny gazety isika mitolona foana fa ny tolomatsokety dia fiverena président Marc Ravalomanana manana tanindrazana ihany tsy mitady zavatra hafa tsy mitady toerana na zay etianeo fa teneny rahalana ihany inona mbola ataonao fa eny taona rahalahy miverena miasa amin'izay diplomanao maty foana avelao maty any fa raha tsy verina eto président Marc Ravalomanana tsy mijanona zay zay mitanjona tsara indrindra ny mahatonga anay mitaka ny président Marc Ravalomanana tsotra ihany mampiasa malagasy amin'ny fifaliana amin'ny fahendrena amin'ny fifanajana ny tiko dia mampiasa malagasy tsara mandray karama tsara enao tsy nahita piasan'ny tikony grevy zany enao tsy nahita piasan'ny tikony taky zany hoe andehany amin'ny knapotra zany fa matotsy mitaky nao tsy ny grevy ampy tsara zavatra ataon'ny président hoe zao mety dia mety zay io tsy mitovy karana na reny anina reny na sinoa hoe ny olona tokony karama dimy alina ataony roa alina fotsiny dia lasa mandeha any amin'ny knapotra mandeha misy syndicat tiko tsisy syndicat zany satria zavatra ara-dalàna zavatra manaja ny zon'olombelona mahazo karama tsara zay ny mpiasa fetrany zay ary zany fa katahaka amin'ny mpiasa rehetra amin'ny mpampiasa rehetra izy no malagasy mampiasa malagasy betsaka indrindra fa ny mahavoantsika eto ny mpitondra fanjakana ny malagasy toretitsika vonona nefa raha tiana androso ny toe-karena dia ny malagasy aloha ny ampisondroto ny mpandrara malagasy aloha no tazomy atsafara ampiakaro efa fitondrana vaovao zao ampio savony ery tropikaly fa tsara ny savony ary ela zao manasa lamba maheregna fa rovotra ny akanjonao rehefa avy eo
fa ny madio zao tsy hitako tsony dia miantso ny savony ary tropikaly ana sikara tany io hoe aza vidiana savoniko nareo koa mananongana zay navonareo miantso malagasy rehetra hividy zavatra vita malagasy io mpanao savony teto dia tokony arovany fitondram-panjakana fa tsy nikarana teorina ny karana re rehefa mahazo alefa ny any andafy any ny volany ny sinoany rehefa mahazo vola devizy hoentiny any ivelany fa raha ny malagasy mahazo devizy miakatra ny arkarena miakatra ny vatra sy ny usine apetrany eto Madagasikara eny ny volany fa mahavoan'ny mpitondra ny malagasy ny poretiny ambany indrindra raha vo miakatra keto dia poretina fa tsy teneny reo sinoa reo ny sinoa zavatra hitako amin'ny sinoa zao dia zao tsisy zavatra tsy atao sinoa zany eto Madagasikara atram-panao volo ara dia atao sinoa mamoaka fiery dia sinoa tsy mety zany manao masikita dia sinoa zany asa nataony malagasy raha zany volony daholo voana reny fa tsy mety ny angatahany dia mananganana usine dia zay fa ny zavatra atao malagasy aza hidirana fa lasa pepsika malagasy dia zay ny vita ary zara tsy mankasitraka eny fanabeazanaizana reny mamono malagasy reny aza manao reny vehivavy vola malalaka ny Madagasikara anaovan'olo esetsika ty atao fanabeazanaizana maty ny zanaka malagasy hainao ihany mampiasa an'io ampianaro azy fotsiny ny regla rehetra dia hainy fa aza mpanaovina fanabeazanaizana ity asitsika ria ity asitsika ty Madagasikara malalaka Madagasikara ho an'ny malagasy fa tsy ho an'ny sinoa Madagasikara malagasy fa tsy ankarana ka tadiavinareo sinoa zany petraka be dia be iteraka eto tsy masika fa zavatra marina ary profesera Tantuliara ny teny an'izany zahay mananana bavy betsaka fa teo dao zay dia tenen'le profesera agrégé mihitsy ianareo aza manao fanabeazanaizana fa mahafaty dia gaga mijeran'le profesera nataliko ky nanaovanareo an'io fanjakana manao an'ireny manuela fa tsy manam-bola zany zava-misy eto Madagasikara tamin'ireny aretina teto ino moa le aretina anjipaka na raha aretikibo iny choléra le profesera zay tany Atuliara tena niteny tamin'ny radio ary ny elohany ministre zareo rehefa farany sy choléra zany io fa aretina ampidirina eto fanafodiny io vinaigre sy siramamy izy dia zay teneniny zany zava-misy ataon'olo fanaovana esetsika malagasy dia tambazana vola ka resaka no be gabarinamanao koa moa tsy hita daholo tsy besaka resaka fa zava-misy tena marina izany ary zany no fana président Marc Ravalomanana tamin'ny fitondrany zany besaka zavatra nataon'iny rangahy iny zavatra nanenjehana azy taloha ataony sasany zao amboarina ny lalana ka navonahitra ary ny teneny lalana tena tsara indrindra minisy ny lalana am'izao fotoan'izao le nanenjika ny président Marc Ravalomanana ronaratsiraka lalana zany tsy azo hoaniny ho hitako zao lalana amboarinao na 4 kilometra na firy engany mba havita fa zazatra lalana fanaovana krosy lalana fanaovana krosy amin'ny moto lalan-dratsy fa tsy goudron ka izy mpanao krosy zay moa lalafiny famboaro milamina tsara antsoavina atao amin'ny hery-rajaonary mampianina mba tsy isiany kabarina i mahery na manahirana rehefa avy eo tanterao zay fampiresanareo tany ivelany tanterao zay zavatra takiny malagasy ampitiavana zay tsy mila ady zay tsy tady sotasota na dia fantako areo nanamboarana ny bulletin unique reny tao andraharo tao tsy tady sotasota fa zava-bita iny zavatra taloha tsy averenana intsony ny zavatra taloha tsy iverena nisy hira kristiana zay ny hira choral fa zava-poana ka isika zao mandroso andriamatoa hery-rajaonary mampianina dia mandroso miaraka dia mba atao vaovao daholo koa ny tsy tantana fa zay no tanjonao
atao vaovao daholo koa ny firaisan-kina malagasy, atao vaovao ny fihavanana malagasy. Dia ny fifandraisan-tanana no tsara indrindra. Ny tsara indrindra amin'ny zavatra tantananao dia tsotra. Ny fiverenan'ny président Maharakaravalo manana ihany, izay ny lalam-pandresena, izay ny lalana fihavanana, izay ny lalana fampandrosoana Madagasikara. Misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Isaoratsika tsy temanena tondra sekabary zay a, elana tsy ny fanasa lolo.